Horesantsika ao anatin'ity vidéo ity ireo zavatra anankidimy mila tandremana rehefa mianatrira amin'ny gitara. Matoa sika mianatra gitara dia tia hitendry hira zany. Dia ndao aro jerentsika hoe ina daholo izay zavatra anankidimy izay. Voalohany dia aza mandany fotoana mianatra zavatra efa hay. Misy amintsika ohatra hoe nianatra ohatra zao ohatra hoe dia efa hay ilay izy dia mbola io foana naverinao nefa mety misy ohatra zao miandry anao hoe dia averina hatrany voalohany hoe tsy ohatra izay fanaovana anazy fotriny dia eo ohatra ny tsy hainao dia iny foana aloha averina. Zany hoe rehefa mikotrana zany ianao dia fantaro hoe aiza le limitinao dia iny no averimberinao aloha dia rehefa masaka iny zay vao atambatrao amin'ny ao aloha sy ao aoriana le izy. Zany hoe rehefa mikotrana zany dia andramindramy kely hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany daholo aloha dia jereo hoe aiza ny party tena manahirana anao na amin'ny accord na amin'ny solo dia iny fotsiny aloha tonga dia ianarana voalohany. Dia avy eo amin'izay asesinao hatrany amin'izay izy rehetrarehetra. Ny anton'izay dia mba tsy handaniana fotoana satria raha malala isika rehetrarehetra samy efa miasa na efa mianatra daholo dia tsy dia manana fotoana be da be hivalam-parana ianao. Indrindrindrindra ihany koa isika rehefa ohatra hoe ny hira anankiray averinao foana mety ho leo ianao ny farany dia mba ialana amin'izay dia arao izay teknika teo izay. Zavatra mila tandremana ihany koa faharoa dia asivy nuance ny zavatra ataonao. Ina moa ny tiako tenenina? Nuance dia ataovy samihafa ny fomba hitendrenao ny couplet, ny refrain, ny intro sy ohatr'izany. Ny volume anao mila samihafa, ny énergie alefanao anatin'izy. Mety hoe amin'ny couplet anao mety mba mitendry moramora, ampiakarinao kely ny volume rehefa refrain, verina couplet anao miverina mitendry mora, zavazavatra ohatr'izay. Zany hoe misy partie mafy misy partie mba atao moramora. Rehefa mipetraka izay zavatra izay dia mora kokoa amintsika ny misitona ny fahalinan'ny olona miaino antsika rehefa haitsika milalao an'izay dia na ny teninao mitendry ihany koa mahazo tsirony. Fahatelo problème antsika rehetra tia mianatra hira dia tapatapany ihany ianarana, ohatra ny any lolona ny any ariana fotsiny tsy tena alaliantsika hatramin'ny farany le hira dia lasa tsy mampitombo. Tadidio tsara nefa fa ny tena ahaizanao gitara dia fitambaran'ny fianarana hira, ny lesona, ny exercice. Rehefa mianatra hira isika ny fahaizanao hira anankiray manampy anao ahira hafa. Fa misy amintsika ferantsika le izy tiatsika ho hahay kely daholo ny zavatra rehetrarehetra izay toe-tsaina izay fanao izay aleo tsy ampiasaintsika aty amin'ny fianarana gitara. Fahaefatra maro amintsika no mieritreritra hoe raha mianatra hira dia tokony ho haiko 10 minitra le izy. Marina tokoa fa misy hira mety hainao anatin'ny 2 minitra. Misy hira mety tsy mandray gitara akory ianao dia mety ho vitanao. Misy karazan'olona ihany koa mahavita an'izany fa tsy ny olona rehetrarehetra. Noho izany aza mora kivy ianao rehefa mianatra hira. Misy hira zao ho anahy manokana efa taona maro no ianarako azy 2023 vao haiko le hira. Misy hira nefa enoko 10 minitra dia haiko ohatran'ireny meno CD ireny. Zany hoe arakaraka le hira. Zany hoe aza terena ho aingana ny hira. May manamy resaka aminao zao misy karazana hira tena mbola manahirana anahy. Le izy raha tendreko ay fa sarotra be amiko ny mianatra azy, tsy vitako aingana be. Surtout ohatra hoe hira tsy nahazatra ny sofiko no asaina ataoko dia elaela kokoa. Hanome ohatra aminareo raha misy olona zao avy any Toliara izy meno tsapiko foana dia no ohatra ny avy eto Antananarivo dia tsy hitovy mihitsy ny fotoana ahaizanareo an'le hira tsapiko satria le olona avy any Toliara aingana kokoa izy satria zavatra nahalehibe anazy le mozika. Dia ohatr'izay koa zany hoe io koa zany misy idirany amin'ny environnement ny ainanao. Noho izany aza terenao ho aingana be daholo ny hira rehetrarehetra. Fahadimy farany amaranantsika ny torohevitra androany dia tadio fa mila manao échauffement tsika alohan'ny hitendry. Tsy adalan'ireny mpanao baolina ireny rehefa hiatrika match anankiray dia misy ny atao échauffement. Rehefa tsy ampy ny échauffement dia crampé ny tongotra sy ohatr'izany. Exact ohatr'izay koa tsika gitarista. Raha mba te hiavaka ianao, hiavaka amin'ireny olona hitanao mahay gitara ireny dia izao manaovy échauffement fa ho hitanao fa ho fluide tsara ny tanana. Ny échauffement tsara indrindra dia 1 2 3 4 na 3 4. Le ohatra zao hoe 1 2 3 4 1 2 3 4 ohatr'izay. Na ihany koa 3 4 fotsiny 3 4 3 4. Aza dino fa ny annulaire-ntsika no tanana malemy indrindra dia mila folahana matetika izy io. Izay ny vidéo antsika androany raha mahafinaritra anao aza dino ny partager ny vidéo antsika ara ohatrany ny page. Misaotra tompoko.